Fiadanany tompo Jesosy daholo no tononona amintsika rehetra namana raha rasy ranabavy ao amin'ny tompo Jesosy. Hono ary reto nareo ve tsy leo miady hevitra krismasy noely ny daty nahaterahan'i Jesosy Kristy tena hoe tsy haiko zay pety sokafanareo rehetra de ady hevitra ny amin'ny zavatra tsy mahasoa ohatran'izany. Tsy mahasoa satria querelle be fotsiny le izy fanamarina tena rano ray fotsiny. Ka ny antom-pisiko tsy hoe aniry anareo hoe aza miady hevitra sy ohatran'izany non. Toute façon za tsy anova ny toe-po sy ny toe-panahin'ny olona sy ny toe-tsain'ny olona araky ny zavatra efa raiky tapisaka any anatiny any ny anton'ny pejy. Fa juste fotsiny manao remarque hoe tsy leo ve nareo reto. Ilay 25 décembre efa lasa mbola ady hevitra ihany momba ny krismasy ny hazo noely sy momba ny toy izany izany no ifandrohitana nefa tsy nanakanina le izy, tsy mitondra makaiza akory le izy. Lay Jesosy Kristy iadinareo hevitra eo amin'ny voninahiny tsy manisy impact sur et certain mihitsy fa tsy manisy lanjany an'ilay ady hevitrareo. Zany zavatra zany tokony ho saintsainareo sy eritreretinareo. Fa ny tena marina amin'izy io de zao asan'ny nofo be izy io. Zany hoe rehefa tsy misy asan'ny fanahy teraka eo amin'ny mpino anankiray de nofo no miteny. Ny habeny ao am-po no hitenena ny vava. Zay raha ataoko fanazavana tsotra sy mahitsy io resaka ady hevitra tsy mahasoa querelle tahaka ny hoe inona ny daty naterahan'i Jesosy Kristy tsy daty naterahan'i Jesosy Kristy miivo eo lay ady hevitra sy miivo eo toko sy andininy ao amin'ny baiboly dia mitsokorofoka sy mitady afon mamorona ady hevitra ao anatin'izay daholo ny olona. Tsy za no miteny an'izay hoe asa nofo fa ny baiboly. Galatiana toko 5 andininy fa 7. Galatiana toko 5 andininy fa 7. Fa miariary ny asa nofo de izao fitsangatsangana, faltona, fijejejona, faharoapolo mazava tsara mihitsy hoe fanompotsamby, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana ady lahy sy ny sisa rehetra, fifandirana. Galatiana toko 5 andininy faharoapolo. Ny mpino zany raha mbola be ady hevitra izy amin'ny hoe daty naterahan'i Jesosy Kristy krismasy sy ny sisa rehetrarehetra, sabata, zavatra ohatran'izany, henan-kisoa, ainsi de suite, etc. Dia io Galatiana toko 5 andininy faharoapolo io asa nofo mpinom-bola nofo be izay. Diso fezahozonareo raha miteny an'izany. Tsy haiko. Zay fa mirary soa.